ny fiarabanantsika rehetra izay manaraka n'izao fandahara zao indray izahay. Mbola ny pasteur Mahery Zafindralambo Atrano no mitondra ny fahasoavana ao tokantranonao androany. Ny fanahy masin'i Jesosy Kristy hatrany iny hitondra fatakarana sy fahazavan-tsaina ho antsika rehetra izay mandray ny tenin'Andriamanitra amin'ity fandaharana ity. Amin'ity lesona ity dia hitoy hianatra famantarana lehibe manaraka indray tsika, izay tena famantarana lehibe ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Ao amin'ny Daniel 7:7 no misy azy. Zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe ary anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy, ary ampitsahatra ny fanatitra latsa-drà sy ny fanatitra hafa hatramin'ny atsasaky ny herinandro. Misy hevitra maro be ao anatin'io toko sy andininy kely anankiray io, fa ny sasany tena ilayntsika ihany aloha no hazavaintsika. Misy teny fanalahidy ho hazavaintsika ao amin'ny soratra masina io dia ny hoe herinandro sy ny hoe fanekena. Miresaka vanim-potoana ny Baiboly eto hoe herinandro ary miresaka fanekena izay atao amin'io herinandro io. Dia ndao hazavaina any aloha le hoe herinandro. Tsy hanao étude biblika be tsika fa hiezaka hanazava azy amin'ny fomba tsotra tena mora azahoanao azy a. Nangeta eto Daniel tamin'ny andro ny alala hoe rovina ny ahatongavany Mesia ka hamerenan'Andriamanitra ndray ny vahoaka Jiosy eo aminy. Satria sesitany lava be ny Jiosy tamin'izany 70 taona noho ny izy nivadika foana tamin'Andriamanitra. Dia namaly azy ny tompo hoe misy 70 herinandro hamerenana ny Jiosy ndray na Israely eo aminy. Fotoana iavian'i Jesosy eny amin'ny raha ho any lanitra io ary fiakaran'ny mpino ihany koa na hoe enlèvement. Ny hoe herinandro dia manambara 7 taona. Ny Daniel 7:7 ka hatramin'ny 4:20 no manazava an'io 70 herinandro io izay tsy hidirantsika amin'ny tsipiriany fa mahaliana antsika amin'ny fanazavan'ny Baiboly dia efa lasa ilay 7:20 herinandro hatreo amin'ny nahafatesan'i Jesosy Kristy. Fa ny herinandro farany kosa na ny 7 taona farany dia miantona aloha ka milaza ny fanazavan'ny Baiboly amin'ity Daniel 7:20 ity ka anompoka indray ny fanisana an'io herinandro na 7 taona farany io rehefa manompoka ny atao hoe fanekena. Izay ilay fanekena teny lakile faharoa izay hojerevantsika. Rehefa mandeha zany ty atao hoe fanekena ity dia ho avy ny Mesia hitodika amin'ny Jiosy izy, amerina azy ireo indray ao amin'ny sitrapony 7 taona ao aorianan'izay na herinandro ao aorianan'izay. Fiavian'i Jesosy Kristy ao Armagedôny zany sady enlèvement an'ny mpino kristianina hoy isika teo. Izay ny momba n'ilay herinandro aloha 7 taona alohan'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy zany. Inona indray ary ilay hoe fanekena? Teny fanalahidy faharoa hazavaintsika indray io izay manodina n'ilay 7 taona teo. Ny fanekena resahan'ny Baiboly eto dia fanekena abrahamika na hoe alliance abrahamika amin'ny teny frantsay. Misy fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama Genesis 10:7 izay nanomezan'Andriamanitra ny Abrahama ny tany Kanana tamin'izany. Olay teny tamin'izany andro zany Jehova nanao fanekena tamin'ny Abrahama ka nanao hoe ny taranakao efa nomeko an'ity tany ity hatrany amin'ny on'ny Egypta ka hatrany amin'ny on'ny lehibe dia ny on'ny Eufrata. Dia hoy ihany Jehova tamin'ny Abrahama ao amin'ny Genesis 7:20 hoe dia hamaro ny taranakao indrindra ka ataoko firenena maro anao ary isy mpanjaka iseho avy aminao ary ahoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao ambanin'ny taranakao mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranakao mandimby anao aho. Ary omeko anao sy ny taranakao any aorianao ny tany fivahinianao dia ny tany Kanana rehetra ho fananana mandrakizay ary ho Andriamaniny aho. Eto dia milaza ny Baiboly aloha amin'io fanekena io fa Jerosalema sy ny manodidina azy, io tanàna resahana io dia nomen'Andriamanitra ny Abrahama sy ny taranany zany. Teo no nasain'i Jehova nanaterany Abrahama ny Isaka ho atao sorona rehefa nizahana toetra izy, ary rehefa voazaha toetra izy dia nomeny Jehova azy sy ny taranany io tany io. Niteraka anankiroa nefa i Abrahama dia Ismaela sy Isaka, ka Isaka indray no nomen'Andriamanitra ny teny fikasana fa tsy Ismaela zokony akory. Hoy Andriamanitra tamin'ny Isaka ao Genesis 4:20 hoe mivahiny
eto amin'ity tany ty ianao de ombanao sy hitanao fa ianao sy ny taranakao no omeko reto tany rehetra ireto ka otoviako ny fianianana zay nataoko tamin'ny Abrahama rainao. De hoy ny andininy faefatra hoe dia maro ny taranakao tahaka ny kitana eny amin'ny lanitra ka omeko ny taranakao reto tany rehetra ireto ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Hitantsika fa nampitoviany Jehova tamin'ny Abrahama ny teny fikasana zay nomeny ny Isaka koa nefa mbola niteraka anankiroa de Esau sy Jakoba. De haitsika mitoy amin'ny tantara fa lasa ny Jakoba na Israely io teny fikasana io. Ary tamin'izy roa lahy de ny taranaka Jakoba na Israely no nahazo ny Jerosalema. Milaza an'izany ny Baiboly ao amin'ny Romanina 7:1-20 manao hoe fa raha tsy mbola teraka ireo ary tsy mbola nanao tsara na ratsy mba hitoerany fikasan'Andriamanitra araka ny fifidianana tsy avy amin'ny asa fa avy amin'izay ny antso de nolazaina tamin'ny ravehivavy hoe ny zokony anompony zandriny araka ny voasoratra hoe Jakoba ny tiako fa Esau alako. Nampitainy tany amin'ny Jakoba na Israely indray zany teny fikasana zany. Mazava fa ny taranaka Jakoba na Israely zany no tompon'ny Jerosalema sy ny manodidina azy. Teo ny naorina ny tempolo voalohany zay naorin'ny mpanjaka Solomona zanaky Davida tamin'izany 700 taona talohan'ny Kristy. Fa isaky ny verin-dalana mitody damosina ny Jehova ny Jiosy de ravany io tempolo io ary foanany koa ny firenena Jiosy. De rava tokoa zany tempolo zany rehefa tena ny verin-dalana ny Jiosy ka tonga teo amin'ny toerana tena tsy sitrapony Jehova intsony fa nanompo vato aman-kazo tamin'ny 920 taona talohan'ny Kristy. Foana nandritra ny 70 taona ny firenena Jiosy ary baby tany Babilônia izy ho sazy ny fiverenan-dalana. Fa Andriamanitra hoy isika de mitazona ny teniny foana amerenana azy eo amin'ny taniny rehefa tena mibebaka izy. De isaky ny verina eo amin'ny taniny izy de manangana ny tempolony eo amin'ny toerana nanaovana fanekena tamin'ny Jehova io. Miverina tamin'ny taniny ary nanangana ny tempolo faharoa indray Jiosy tamin'ny 950 taona talohan'ny Kristy rehefa tapitra ny fahababona 70 taona. De haitsika ny tantara fa niaina nandritra ny fisian'izany tempolo faharoa zany Jesosy Kristy nitory teny tao izy. Fa rehefa namono an Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana kosa ny Jiosy de rava indray zany tempolo faharoa zany araka ny lazaintsika teo ary foana ny firenena Jiosy 70 taona tao aorianan'ny Kristy. Noravan'ny fanjakana Romanina tamin'ny alalan'ny Général Titus tamin'ny taona 70 tao aorianan'ny Kristy Jerosalema. No enjehana sy ny vonoana daholo ny Jiosy de miparitaka eran'izao tontolo zao. Lava be ny saziny teo satria foana nandritra ny 2000 taona latsaka ny firenena Jiosy, 770 taona ny marimarina kokoa. Ahoana ny lava be tahaka an'izany ny saziny? De satria tsy nandray ny Mesy tonga teo aminy izy fa namono azy teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy nandray an'ilay Jehova tonga tamin'ny nofo andeha hamonjy azy izy. Fa Andriamanitra hoy isika mitazona ny teny fikasany foana de namerina azy teo amin'ny taniny indray tamin'ny 770 araka ny lesona nolazaintsika tany aloha tao. De mazava ho azy fa rehefa tafaveriny eo amin'ny taniny izy de anangana indray ny tempolo fahatelo amin'ny toerany teny fikasana nanaovana fanekena io ihany de mbola hanao fanahy izy. Jiosy mantsy mbola tsy manaiky an'i Jesosy Kristy ho misy. Mbola tsy manaiky ny testamenta vaovao izy fa mbola manohy lalany any amin'ny lalàn'ny Mosesy sy ny sabata andro ary mbola taraiky any amin'ny fanekena taloha izy. De zay no mbola hitondran'Andriamanitra azy aloha zao. Fa rehefa tonga Jesosy Kristy vao anaiky an'i Jesosy ho misy izy. Mbola ho resantsika ao aoriana ao ny antsibriany zany. Fa aty amin'ny fanekena vaovao de tsy mivato aman-kazo araka ny lalàn'ny Mosesy intsony ny tempoly ary tsy ankasitran'Andriamanitra intsony ny fanatitra latsa-dra satria Jesosy Kristy no efa natao omby farany nalatsaka tao Kalvari mba hamonjenantsika ho an'izay mandray azy. Ny Hebreo 10:9 de manao hoe ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra hodorana ary ny fanatitra no miota de ireny aterina araky ny lalàna no tsy ilainao ary tsy sitrakao. Ary isika kristianina feno ny fanahy masina no tempoly araka ny Korintianina 1:7-9 hoe tsy fantatrareo va
fa tempolon'Andriamanitra ianareo ary ny fanahan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Mbola no ajambaina ny mason'ny Jiosy raha ny momba an' Jesosy ka dia mbola anangana n'io tempolo vato aman-kazo io izy ary anao fanatitra latsatra ao. Mbola tsy tafatsangana izany tempolo izany mandrak'androany fa tena efa eo an-dalam-pahatanterahana an'izany amin'izao fotoana anaovana nyity lesona ity izao. Fa alohan'ny hananganan'ny tempolo fahatelo io dia isy fanekena indray ho ataony amin'ny Palestina satria nandritra n'izay 2 arivo taona nahafoana ny firenena izay dia ny Palestinianina no nanjaka teo amin'ny taniny teo ary efa nanangana ny moskéany teo reo eo amin'ny fitoeran'ny tempolo eo. Dia mazava ho azy fa tsy maintsy hanao fanekena na traité de paix amin'ny Palestina indray izy izarana ny tany ao Jerosalema ahatonga tena fandriampahalemana eo amin'ny rotonta satria araka ny lazaintsika teo dia tsy mitsahatra miady an'io Jerosalema sy ny manodidina io Jiosy sy ny Palestina hatramin'ny verenan'ny Jiosy teo amin'ny taniny ka mandrak'androany. Rehefa mandeha zany fanekena fizarana ny tany izany dia hoy ny Baiboly hoe miditra amin'ny 7 taona farany alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy ara-batana eny amin'ny rahon'ny lanitra isika. Izay le hoe herinandro teo 7 taona. Efa tena andalam-panatanterahana n'izany fanekena sy izany tempolo izany izy amin'izao fotoana anaovana ity fandaharana ity izao. Tena manalivay mihitsy aloha ny misy Palestina izay tarihan'i Israel amin'ny fanadaroana bomba tsy mijanona ao Gaza. Nanomboka tamin'ny 7 volana Oktobra 2023 mantsy dia nanafika ny Jiosy tao a Jerosalema ny Hamas Palestinianina ka namono Jiosy miisa 200,000 mahery tamin'ny fomba tena feno abibiana sady nanao takalinaina Israelianina njatony maro ireo. Rafitra ny ady teo amin'ny rotonta ka ny Palestinianina ny tena voabetsaka maty hatreto satria darofan'ny Israelianina bomba tsy akijanona ny tanànany Gaza izay itoeran'ny Palestina ka efa nahafatesana hatrany amin'ny 7,3 alina izany hatramin'ny nanaovana n'ity fandaharana ity. Efa ho 9 volana mahery izao ny ady. Miantsoantso fandriampahalemana izao tontolo izao satria zaza mahambehivavy mibetsaka maty amin'ireo Palestinianina ary lasa momba ny Palestinianina ny akamaroan'ny firenena rehetra noho izany. Ankehitriny dia manery ny Israel ampitsahatra ny ady ny Amerikanina, ny Union Européenne, ny firenena mikambana ary ny international rehetra sady manolotra ho an'ny rotonta ny solution à 2 états mba izarana ny tany ao Jerosalema ho état palestinianina sy ho état jiosy ka sy Jordanie hoy zareo dia sy ny Jerosalema est dia ho an'ny palestinianina ary ny ambiny kosa no ho an'ny jiosy. Zany no everiny rehetra hoe atonga fandriampahalemana eo amin'ny rotonta sy fandriampahalemana tanteraka ao Moyen-Orient. Hatreto dia tsy mitsahatra manery ny rotonta hiditra amin'izany traité de paix izarana ny tany izany na solution à 2 états zany ny rehetra ary mazava ho azy fa izany no fanekena na traité de paix izay andrasan'ny maro izay lazaintsika tao amin'ny Daniel 7:7 teo hoe fanekena na traité de paix. Manara-masitsika izany izao ny amin'ny fahatanterahana io fanekena io izay idirantsika amin'ny 7 taona farany alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy. Tsy misy zany tempolo mitsangana raha tsy misy aloha ilay fanekena. Efa tena mikonokonona mafy tanteraka an'izany ny Amerikanina sy ny mpanelanelana rehetra miaraka aminy ary ny firenena rehetra eran'izao tontolo izao. Rehefa tonga izany fotoana izany izay azo antoka fa tsy ho ela intsony dia ilaza aminao eto indray izay hoe miditra amin'ny herinandro farany na 7 taona farany alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy isika. Ny andro sy ny ora foana ho isika ny tsy fantatritsika tany aloha tsy misy mahalala fa araka ny Matio 4:20 dia nilaza an'izany Jesosy hoe fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjelin'ny lanitra aza afa-tsy ny ray ihany. Misy ny atao hoe Institut du Temple amin'izao fotoana izao izay fikambanana jiosy mpisorona manomana ny ananganana n'izany tempolo fahatelo izany. Dia ndao resahantsika aloha ny mombamomba an'izany satria tena efa mikasa ny anangana n'izany tempolo fahatelo izany mihitsy ny jiosy sy ny ireo Institut du Temple ireo amin'ity taona faha-420 sy 2 arivo ity no fikasany zareo amin'izany. Araka ny lalàna mantsy dia tsy maintsy misy aloha ny atao hoe ombivavy mena manokana dia manokana atao fanatitra alohan'ny ananganana n'izany tempolo izany.
tena zava-dehibe ty ombomeny ty tamin'ny andron'ny Mosesy satria nasain'Andriamanitra nanao fanatitra ombomena ny zanak'Israely tamin'ny androny mba ho fanadiovana ny Israely rehetra ary mbola raisin'ny jiosy ankehitriny izay nilazaintsika teo hoe mbola taraiky any amin'ny fanekena taloha izy ireo raisiny zareo ankehitriny koa mbola tena ho zava-dehibe ty ombomeny ty satria misy zava-panahy lehibe aminy io araky ny nomery toko fa 7 vakitsika ao amin'ny numéro toko fa 7 io dia ny andinin'ny faharoa sy ny fahasivy ihany aloha no raisitsika izao ny vaky ny teny ao amin'ny andinin'ny faharoa izao ny lalàna ho tandremana izay efa nandidiny Jehova lazao amin'ny zanak'Israely mba hitondrany vaty tromby vavy mena izay tsy misy kilema sady tsy mbola nasianasioka dia hoy ny andinin'ny fahasivy avy eo hoe dia angonon'izay lehilahy madio anankiray nolaven'ilay vaty tromby vavy ka apetrany eo ivelan'ny toby eo amin'izay fitoerana madio anankiray dia ho tehirizina ho an'ny fiangonan'ny zanak'Israely izany ho rano fanadiovana fanatitra no miota izany araka ireo tenin'ireo dia tsy maintsy manao fanatitra omby vavy mena izay tsy misy kilema sady tsy mbola mitondra zioga izy alohan'ny anagana ny tempolo mba hanadiovana ny Israely rehetra mba ho madio ny mpisorona sy ny jiosy rehetra izay mikasikasika sy miditra ao anatin'ity tempolo fahatelo ty omby mena tanteraka ny takin'ny soratra masina eto mena tanteraka ny volon'ny omby rehetra tsy misy na dia singa-bolo ray aza manana loko hafa ary menatra ny mikitrona zahana tsirairay mihitsy ny volon'ny omby mba tsy hisy fahadisona ny fifidianana nyity omby mena ty tena saro-tadiavina izany ny finoan'ny jiosy dia Andriamanitra mihitsy ny tena manapotra ny ty rasina ombomeny ty ary izany tokoa no mitranga satria tamin'ny andron'ny Mosesy dia mipotra ity rasina ombomeny ty ary Andriamanitra no manapotra azy isaky ny tiany hanao an'izany fanatitra zany ny jiosy dia nandritra ny 70 taona tao aorianan'i Kristy tokoa izay nahafoana ny tempolo sy ny firenena jiosy ny resahantsika teo dia tsy nahitana intsony zany rasina ombomeny zany raha tsy vo izao indray taty aoriana izao satria mipotra tokoa ty rasina ombomeny ty amin'izao fotoana izao dia tena mino izy ireo fa ary resy lahatra tanteraka fa tena izao ny fotoana ananganana nyty tempolo fahatelo ty noho ny fipoirany reto ombomena tena tsy fahita reto everiny maro fa tena fotoanan'Andriamanitra tokoa hatanteraka ny baiboly zany dia mipotra avy any a-Teksasy ty rasina ombomeny ty vao aingana 5 no isany ary manaraka ny fepetra voalaza rehetra teo eniny izy aloha tamin'ny voalohany fa rehefa natao ny fitiliana rehetra dia efa latsaka aloha ny anankiray tany Teksasy ihany fa mety navany Teksasy ireo omby 5 ireo ary tonga tao Israel tamin'ny septambra 2024 teo dia nandanin'ny Institut du Temple vola be tokoa ireo omby ireo satria $100,000 ny lany tamin'ny omby anankiray mandra-pahatonga ny tao Israel satria tena natao confort arak'izay azo atao mihitsy no mitondrana an'ireto omby reto avy any Teksasy izay 7000 km mba tsy anakorotana na ataitaitra azy ireo ka tonga azy tsy ho lany amin'ny test arabinika izay atao aminy rehefa tonga ao Israel izy $500,000 zany ny lany tamin'ny omby 5 akoatra ny compte rehetra manodidina an'izany izay tsy voatanisa eto fa tamin'ireo omby 5 tonga tao Israel indray rehefa natao ny fitiliana arabinika rehetra dia 3 sisa ny tena nanaraka ny fepetra tao aorianan'ny fizahana natao hitantsika amin'izany fa tena lalina dia lalina mihitsy ny fandiniana ataon'ny jiosy sy ny fizahana nyreto ombomeny reto tena nahafa-po tanteraka ny Institut du Temple sy ny fanjakana Israel izany satria ray amin'ireo ihany no atao fanatitra ho an'i Jehova amin'ireo anankitelo ireo dia tena tsara zany ho an'ny zareo efa nahazo tany kio mantsy izay mifanandrify amin'ny tendrombohitra oliva ny Institut du Temple ireo ary vao natsangany teo amin'izany tany zany ny altara lehibe anaovana izany fanatitra ombomeny zany io hitantsika misary io zany altara zany satria tsy maintsy alohan'ny ananganana ny tempoly ny fanatitra ny te ombomeny teo isika ary ny fitaovana rehetra ao amin'izany tempoly zany dia efa tena vonona avokoa na ny anatiny na ny ivelany na ny akanjon'ny mpisorona na ny fanaovan-jiro na ny fiarany fanekena efa tena manao fanazara tena matetika mihitsy azy ny mpisorona amin'ny anaovana ny fanatitra mba tsy hisy fatsona zany fanatitra voalohany izay atao amin'ity tempolo fahatelo ity zany
tena manamafy no zany ny silamo sy ny palestinianina araby manodidina fa hoe hopitehany jiosy ny moské Al-Aqsa rehefa nangana ny tepolo fahatelo io izy. Ary zany no anisan'ny nahatonga ny Hamas sy palestinianina nanao an'iny fanafiana ny Israel tamin'ny fahafitony volana oktobra teo iny mba hanakanana ny fananganana ny tepolo fahatelo ty. Izany ihany koa no nahatonga ny fanafian'ny Iran any Israel tamin'ny misila efa ho 300 teo mba hanakorontanana ny Israel hanakanana azy amin'izany fananganana ny tepolo fahatelo ty zany. Dia mbola zany ihany koa no mahatonga ny Hezbollah hanao ny fikorontanana ny Hezbollah ao Liban mba hanemorana ny fananganana ny tepolo fahatelo ty sy ny fanatitra ombomeny io. Araka ny soratra masina nefa dia tsy hitranga izany fanapitehana ny moské ataon'ny jiosy zany satria voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 1:20 fa mbola ao io moské io ao anatin'ny vanim-potoanany fahoriana lehibe izay 3 taona sy tapany alohan'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Zao no vaky ny teny ao amin'ny andininy voalohany hoe ary nomena volotara tahaka ny tehana ka nisy nilaza tamiko hoe mitsangana ka refeso ny tepolon'Andriamanitra sy ny altara ary izao izay mivavaka ao. Fa ny kianja eo ivelan'ny tepolo dia avelao ihany fa aza mba refesina fa nomena ny jentilesy zany ka hanitsaka ny tanàna masina 12 volana izy. Ny hoe kianja eo ivelan'ny tepolo dia milaza ny toeran'ny moské amin'izao fotoana izao io mihitsy. Ary ny hoe 12 volana dia 3 taona sy tapany alohan'ny fiavian'i Jesosy Kristy izay fahoriana lehibe. Midika zany fa mbola hiaraka iorina eo amin'ny moské eo ny tepolo fahatelo fa tsy horavana akory zany moské zany. Kehitriny dia efa nahita toerana manakaiky ny moské eo ny jiosy hananganany ny tepolo fahatelo. Saika tamin'ny 12 ka tamin'ny 13 volana avril teo izay paka jiosy no nanaovana nyty fanatitra ombomena ity kanefa no reo fanakorontanan'ireo izay nataon'ny arabo manodidina nolazaintsika teo dia naembotry ny fanjakana israelianina aloha zany naombo zany ny tetiky ny arabo manodidina anembotra nyty fanatitra ity. Nanomboka teo anefa dia tsy nilaza fotoana intsony ireo rabain ireo fa nataony tsy ambaratelona ny fotoana anaovana ny fanatitra io fa rehefa vita vao tena ho ambarany ofisiel zany. Ny finoan'ny jiosy tokoa mantsy sy ny mpandinika maro izay manodidina nyty fanatitra ombomeny ity izay anaovana nyty tepolo ity dia betsaka ny milaza fa izy fanafanganana ny fipoiran'ilay antikristy ny fanaovana nyty fanatitra ity. Izy fanafanganana koa ny sasany fifandorana misy eo amin'ny Palestina sy ny arabo manodidina ary fanafanganana ihany koa ny fipoahan'ny ady lehibe fa 3 mihitsy azy ny sasany. Tsy afaka miady ela mety ty fanatitra ombomeny ity satria tsy maintsy lataka ny 3 taona ireo ombomena atao fanatitra ireo araka ny soratra masina ny anaovana azy fanatitra. Ary raha taonan'ny ombomena ankehitriny izay ilay 3 ny resahantsika teo hoe lany amin'ilay azo atao fanatitra dia efa tena tonga eo amin'izany fa 3 taona zany mihitsy ireo ombomena ireo afaka efa bolana eo sisa dia tapitra zany fotoana zany dia tsy azo atao fanatitra intsony ireo ombomena anankitelo ireo. Ndikany dia tsy maintsy alohan'ny eo amin'ny 9 bolana eo zany no tsy maintsy anaovana nyty fanatitra ity. Raha voataran'izay ry zareo dia voatery hitandy ombomena hafa indray izay tsy fantatra hoe ahita tokoa ve ary tsy fantatra hoe roviana. Ndikany dia tsy maintsy alohan'izay 9 bolan'izay zany manomboka amin'izao fotoana anaovana nyty fandaharan'ity zao no tsy maintsy anaovana nyty fanatitra nyty ombomena ity. Fa raha voataran'izay ry zareo dia voatery hitady ombomena hafa hoe ho aveza indray ary tsy fantatra hoe ahita ve araka ny antsika teo hoe tena manokana dia manokana reto rasina ombomena reto. Laza noho izany ny Institut du Temple sy ny fanjakana Israel fa alohan'ny Novambra zao no fikasana izy ireo hananganana nyty tepolo fahatelo ity noho izany antony rehetrarehetra zany. Hatramin'ny andron'ny Mosesy dia 7 ny ombomena natao fanatitra. Mosesy nanao fanatitra ombomena anankiray, Ezra nanao fanatitra ombomena anankiray ary taorian'ny nitsanganan'ny tepolo faharoa dia nisy 7 natao fanatitra indray. Ombomena 10 zany teo atao fanatitra manaraka ity zao. Ny rabain rehetra izay hanao an'ity fanatitra ity dia nilaza fa araky ny fomba jiosy sy araky ny tantara rehetra tany aloha ary araky ny Torah ihany koa dia 10 ihany ny ombomena azo atao fanatitra. Tsy misy ombomena fa 112 atao fanatitra intsony fa 10 ihany
no manidiny bokla ny fanatitra ny ombomena rehetra eto ambonin'ny tany ary hitondra n'izao tontolo izao zany fanatitra ombomena fahafolo zany amin'ny fiaviany Jesosy Kristy dia ny Mesia zany. Zava-dehibe amin'ny faminanian'Andriamanitra zany ty fanatitra ombomena ty ry havana ary ny azo antoka dia izao ny fahatanterahany ty fanatitra ombomena ty dia ampiazakazaka ny fananganan'ny jiosy ny tempolony ary ahatonga fifoazam-panahy lehibe koa satria fotoana alohan'ny fiaviany Jesosy Kristy zany. Ny dikany ry havana zay mihaino amin'izao fandaharana zao dia mila manara-baovao tsika fa tena atombotra dia atombotra ny andro amin'ny anaovana ty fampianarana ty zao. Miodina tsy mijanona tsony ny famantaran'andron'Andriamanitra dia Israela zany. Mbola ao anatin'ny lalàna izy zao aloha fa miodina hipaka any amin'ny famonjena ihany izy rehefa tonga amin'ny fanjakana rivotaona zay hovonjen'i Jesosy Kristy no famandra ao. Isika jentilisa zay hovonjena kosa dia hiova ho corps de gloire arak'ilay lesona tamin'ny farany teo amin'indray mpimaso ka hiara-njaka mandrakizay mandrakizay. Tena kely sisy zany fotoana zany ry havana. Ny course ho membre amin'ny fanjakan'Andriamanitra eto tany dia 5 taona ihany ny mandat présidentiel. Tsy hoe diso akory ny fiazakazana amin'izany fa te hilaza aminao fotsiny aho hoe niany Jesosy Kristy dia arivo taona manomboka eto tany aloha no miara-manjaka aminy ary fanombohany ihany zany fa mandrakizay rehefa avy eo. Efa katoko niditra amin'ny 7 taona amin'izany tsika zao. Mila miomana hifanatrika amin'izany fiaviany Jesosy Kristy zany sika ry havana. Mbola Andriamanitra fitiavana izy zao, mbola mandondony eo ambaravarany fonao izy zao, andray azy romponao ianao. Fa ho avy ny fotoana rehefa tonga izy dia ampiseho ny maha-Andriamanitra hafa mandevina azy izy araka ny Hebreo 4:20 andininy 7:20. Hoy koa ny Tesalonianina 2:1-7 sy 9 milaza an'izany hoe raha iseho Jesosy Tompo avy any an-danitra mba amin'ny anjeliny heriny amin'ny afo midedadeda amaly zay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsarany Jesosy Tompontsika. Dia olona zay hiara-ny fahamalina marina dia fahaverezana mandrakizay avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo sy ny voninahitry ny heriny. Hitantsika amin'izany fa isy ny fahaverezan'ny olona maro fa mbola mandondony eo ambaravarany fonao indray izy androany amin'ny alalan'izao hafatra izao. Mbola misokatra ny vavadin'ny famonjenantsika. Aza vela andondona ela Jesosy fa rehefa tonga izy hikatony io varavarana io ka tsy misy varavarana ivontsony. Isika zay velany indray mandondona mandrakizay fa tsy misy ivontsony zany. Indray mandeha ihany ny trompetra no aneno ry havana. Indray mandeha ihany Jesosy Kristy no tonga ary indray mandeha ihany zao fiainana zao. Mbola olazaintsika ao aorianao ihany ny tokony atao amin'ny hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa amin'ny manaraka an'izao fandaharana zao aloha dia mbola ilaza aminao famantarana hafa ny mahakaiky an'izany fiaviany zany ihany aloha tsika. Mampahery anao ary tsy hipetraka amin'ny toerana manalasala tsy azo antoka tsy ara-Baiboly fa ny Baiboly ihany no tsy maintsy tanteraka. Tsy ny tenin'ny olona no tsy maintsy tanteraka fa ny tenin'Andriamanitra no tsy maintsy tanteraka ry havana. Raha manaraka ny tenin'Andriamanitra amin'ny lavany sy ny sakany isika dia azo antoka fa anana fiainana mandrakizay miaraka aminy. Tapitra ny fandaharantsika androany, aza vela isy anakana anao tsy ahen'ny mitoy amin'ny fandaharana. Mametraka ny veloma mandram-piaona indray, veloma